Manao na daholo ny mpanaraka ny Meteo Madagasikara antenainay fa salama tsara ianareo izahay dia ankafaliana no anoloranay ity toetry ny andro ity ho antsika tsirairay avy any an-trano. Raha ny mety andrafitra ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity mihitsy dia saika alizay foana, izany hoe ny aty amin'ny ilany atsinanana aty no somary azo orana malefadefaka, ny tapany ampovoany sy ny andrefan'iny saika omaina amin'ny akapobeny, fa ny hoandra-pitsy fotsiny misy an'ity andian-drahona ity aty amin'ny faritry melaka izay mety hitondra orana tandrifin-drahona any. Raha jerentsika ary izao raha pitsy vao maraina ny andro dia anorana ny ilany atsinanana iray manontolo iny. Somary homalomaloka ny andro zareo ny eto amin'ny faritry ny afovoantany, fa ny sisan'izay dia saika hifandimby ny rahona sy ny masoandro ankoatra ny aty amin'ny faritry melaka aty izay ahitana orana tandrifin-drahona malefaka. Ny tolakandro dia mbola hitohy anorana foana ny any amin'iny faritry Savasy Analanjirofo iny, sisan'izay dia hitsahatra afa-tsy ny aty amin'ny faritra Anosy aty. Dia ho an'ny ilany andrefana sy ny afovoantany dia saika tonga dia hibalika be mihitsy ny andro, izany hoe omaina ny andro raha pitso. Raha ny maripana voavinavina ho ambany indrindra 7 degré Celsius indray izany any amin'iny faritry Vakinankaratra iny, dia manodidina ny 13 hatramin'ny 12 degré Celsius kosa ho an'ireo faritra sisa ny maripana ambany indrindra. Ny voavinavina ho ambony indrindra mety efa hainareo tsenjery angamba any Maheva-tanàna amin'ny ankapobeny 4-30 degré Celsius, ny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia saika manodidina ny 17 hatramin'ny 19 degré Celsius. Hitantsika fa efa nafana kokoa izay raha oharina amin'iny herinandro lasa iny. Raha hivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao amarana antsika ny fandaharana toy ny mazatra dia ho an'ireto tanan-dehibe vitsivitsy ireto toy ny any a Paris na Europe izao dia homaloka ny andro, ny any a Milan sy ny any a Bangkok hifandimby ny rahona sy ny masoandro, fa ny any a Johannesburg any no ahita orana tandrifin-drahona isika. Raha ho an'ireo nosy manodidina indray dia ny any a Port-Louis no homalomaloka ny andro, ny any a Seychelles homaina amin'ny ankapobeny hifandimby ny rahona sy ny masoandro, ny any a Comore ahazo orana tandrifin-drahona ihany koa, ny any a Saint-Denis dia hibalika be indray ny masoandro zareo. Dia hatreo indray ary ny fotoanantsika mandra-piona daholo, tompoko lasy tompoko vavy.